Isan'ny lalao ihany koa mbola tanterahana tao anivon'ny Zoimy ny lalao famaranana ho an'ny baolina kitra skajy veteran kosa indray izy ity izay notanterahana ny omaly asabotsy maraina io. Ya ndeha rahantsika avy hatrany ny vokatra izay lalaon'ny famaranana teo amin'ny skajy veteran izay ary. Mialohan'ny anatanterahana ny fifaninanana nasionaly any Toamasina ny 24 septambra ka hatramin'ny 5 oktobra ho avy izao dia nifaranana ny alakamisy sy zoma lasa teo teny Mahamasina ny fifaninana ao an-taranja basketball sy volley ary ny baolina kitra ho an'Antananarivo amin'ny fifaninanana ara-panatanjahantena andraisan'ireo ministera sy andrim-panjakana anjara na ny Zoimy. Lalao efatra nataon'ny andron'ny Azoma teo amin'ny kianjan'ny Mahamasina ary no nanamarika izany ho an-taranja baolina kitra. Teo amin'ny lalao voalohany dia lavy ny ekipan'ny MSP ireto miakanjo mainty ireto Tamisa Telonoray, ny ekipan'ny ministeran'ny fitsarana ho an'ny skajy veteran. Ny alohan'ny fialan-tsasatra dia efa nitarika Tamisa Ronoray, Ridide sy Ritsory ary Bernard Kely. Nanarak'izay dia resy ny doana Tamisa Telonoray ihany koa ny ekipan'ny Trésor atao amin'ny skajy mixte elita voalohany. Ity lalao ity izay mbola miandry ny fankatoavan'ny mpikarakara noho ny fitarainana nataon'ny ekipan'ny Trésor ny amin'ireo mpilalao nalahatry ny ekipan'ny Douane. Tamin'ny isa tokana iray noatra kosa no nivoan'ny ekipan'ny DGP ho mpandresina anoloanan'ny ekipan'ny SGMFB ho an'ny skajy mixte elita faharoa ary farany dia taorian'ny fanalavam-potoana vao nivoaka ho mpandresy tamin'ny isa 3-0 nanoloanan'ny ekipan'ny MSP ny ekipan'ny Croix ho an'ny skajy jeune. Toy izao kosa ny vokatra tamin'ny skajy taranja volley sy basketball natao ny teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny andron'ny alakamisy. Teo amin'ny volley aloha dia ny avy eo amin'ny fiadinan'ny Repoblika nandresin'ny Trésor tamin'ny Seta Telonoray. Ho an'ny taranja basketball indray vehivavy ny avy any amin'ny fiadinan'ny Repoblika izay ihany dia nirika teo anatrehan'ny DGI tamin'ny isa 7-30 no 3-70. Tamin'ny isa 3-70 no 9-20 kosa no nandresen'ny Prima ny UA ary ny ekipan'ny Prima ihany koa no mbola nivoaka nandresana no anaty amin'ny ekipan'ny avy eo amin'ny fiadinan'ny Repoblika tamin'ny isa 2-70 no 9-50 ho an'ny skajy Zandry ny amin'ity taranja basketball ity. Tanjona apetraky ny mpikarakara amin'ity taona ity ny anafanana ny fisian'ny mpikaramanady eo amin'ny lalao rehetra izay atao. Marihana fa samy tonga nanome voninahitra ireo lalao famaranana rehetra ireo ny filohan'ny Zoimy Randriamiarinarivo Jean Bruno Abel sy ireo mpikambana ao amin'ny komity mpanatanteraka. Fantatra moa fa mandritra ny fiara-mifaly atao eny amin'ny kalitaona nosy ny zoma 20 aogositra ho avy izao no anaovana ny fanolorana ny amboara ho an'ireo ekipa Amerika tamin'ireo famaranana ireo.